Nysahotaka ihany koa ny teny amin'ny commune Ankadikely Lafy Androany noho ny fiparitahan'ny resaka fa misy olona voatapadoha teny an-toerana tendry ny zava-nisy teny an-toerana no entina amintsika ao anatin'ity sary manaraka ity. Nisahotaka ny teny Lafy ny tolakandro teo nanoloana amin'ny feonandeha fa misy zaza tapahan-doha tao amin'ny rovan'ny Lafy. Tonga teny amin'ny Zandary Ankadikely ny olona maromaro nanoloana izany niaraka tamin'ny voameran'ny fandriam-pahalema ny fokontany Lafy izay mitondra fanazavana. Araka mahavomera fokontany ny fandriam-pahalemana amin'ny fokontany Lafy dia nisy mpianatra niantso anay zany tany amin'ny voan'ny fokontany dia nandeha zay niakatra tany amin'ny rovo dia nahita an'ilay olona tao zany zay dia ny zavatra hitako tao zany araka mahavomera amin'ny fandriam-pahalemana dia fankatahana tsodrano ho an'ilay zaza andeha ho any ampita hanao kickboxing dia nanao mpanolotra tao izany trafokena sy bombo ary tantely dia nisy antsy ka le antsy nanapahandro zareo an'le trafokena ny tetehany azy dia rano amin'ny bidon ampandrona an'le zaza andeha hanao an'le kickboxing ny Paris dia zavako mahitsy ny arona sy ny fitaovana rehetrarehetra dia ny zavatra hitako tao dia izay ny zavatra hitako tao. Nefa misy milaza hoe zazakely no saika tapahana ny lohany manao fa marina an'izay tsy marina tao zany. Vokatra izay tsonandeha izay dia maro ireo mpianatra teny manodidina ny raiky tahotra misy mihitsy ireo niravana melohan'ny fotoana.